La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Hatramin'izao mbola andrasany rehetra nivalin'ireo fitarainana maro napetraka teny anivon'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana efa volana mahery izay. Mampametra-panontaniana ny vahoaka malagasy sy ny antony fanginany ity fitsarana ity. Niezaka nanendy tena ny ministry ny fampianarana teo aloha Paul Rabary taorianany nalalana azy tsy ho ministra sy ny nametrahany fialana tsy ho mpikambana eo anivon'ny antoko HVM intsony. Araka ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Nanao mampamoaka ihany koa izy tamin'izany. Piasan'ny orinasa Kroma miisa efatra ny lalain'ny Juillet takalonaina tany Breville tsara tanàna. Vola zato tapitrisa ariary no takian'ireo Juillet ireo takalony izany. Ary nisy olo-mavamboaka any an-toerana iririany no takiany izy ireo anatitra ireo vola ireo. Solo-mavamboaka nefa atreto tsy hita izay toerana misy azy. Tahaka nefa mahazatra anao dia asa tanana vita amin'ny hazo indray ny entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao anio alina. Asa tanana izay mila fifantohana araka ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nivoaka ny fahanginan'ny filoham-pirenena frantsay manoloana ny raharaha Alexandra Benalla. Raha ny nambarany izy ny tompon'antoka voalohany amin'ity raharaha ity. Ny atsipirin'ireo vatrany ary. Amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV izao dia manantitra ny arabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny vaovao. Ny santarantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Hatramin'izao dia mbola andrasan'ny rehetra nivalin'ireo fitarainana maro izay napetraka teny anivon'ny HCC efa volana mahery izay. Mampametra-panontaniana ny vahoaka malagasy ny antony fanginany ity fitsarana ity. Rarisona ihany. Fantatra fa amin'izao fotoana izao dia lasa nakatraiky efa any amin'ny fitsarana avo any Allemagne ireo mpikambana misa sivy menada mandrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana eto Madagasikara. Fakanatrake fa ifarana amin'ity farany herinandro ity. Hatramin'izao fotoana izao anefa dia mbola mahabe resaka sy mampametra-panontaniana ny maro ny tsy mbola namoa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fanapahana sy didy tamin'ireo fitoriana tonga tao aminy. Ohatra amin'izany ny fitoriana napetraka ireo lehibe ny atoko sy vondrona politika mangataka ny fiampiatoana ireo solombavambahoaka nivadika palitao amin'ny fampiarana ny andian'ny faharoa amin'ny fitopolo amin'ny lalam-panorenana sy ny fampiarana ilay didina voakany laharana fahavalo ambin'ny folo tamin'ny fahadimy amby roapolo lasa teo ny amin'ny fisian'ny fifanarahana politika na tsy sy ny fitsinjarana ny ministera izay mbola miteraka savorivory mandraka ankehitriny eny anivon'ny ministera sasany tamin'ny fametrahana ireo ministra avy amin'ny HVM noho ny fahatsapan'ny maro fa tsy nampiarina ny andian'ny fahaenina ny fahatelo ambin'ny folo ary ny fahaefatra ambin'ny folo tamin'ilay didina voakan'ny HCC ho famahana ny krizy. Fahanginana izay nambaran'ny mpahalalana fa Denis de Justice izay miteraka tsy fahatokisana sy mahavery asina ny fitsarana malagasy ary indrindra mampiteraka savorivory maro samihafa. Ilay fahanginan'ny HCC moa zany dia somary mampametra-panontaniana ihany satria hitantsika fa betsaka zany ilay fitoriana na fangataham-panazavana izay napetraka tany efa elaela ihany izay nefa hatreto zany mbola tsy nisy zavatra nivoaka ary mbola tsy namahaly mihitsy ry zareo. Izay zany raha ohatra ka amin'ny resaka teknika ny filaza dia hoe karazana hoe déni de justice na hoe fandavana ny itsara ny antotan-taratasy izay napetraka tany aminy. Izay nefa tsy mety satria manjary voamaika zany mety mampisy fitaintainana sy mety mampisy fikorontanana eo anivon'ny tany sy ny firenena. Amin'ny mpanara-baovao maro ny fahanginan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana toy izao dia miendrika fiandaniana amin'ny mpitondra HVM ihany koa ka miteraka iaisa ady amin'ny famarinan'ny voka-pifidianana filoham-pirenena ho avy zao. Folo taona katroka androany kosa nahafatesan'ny tompokla Erzo Razafimaleo mpanao politika izay namorona ny antoko politika leader fanilo. Tompokla hatreto no isan'ireo mpanao politika vitsy nasa nametra-pialana tsy ho ministra teto Madagasikara. Henri Florio. 20 Jolay, valo sy roa arivo
5 Jolay 2024 folo taona katroko androany inahafatesa ny hery zoro zafy maleo olobanga teto amin'ny firenena ny tolona ho an'ny fanovana ny fanaovana politika teto Madagasikara. Filompandoro ny antoko lider fanilo tamin'ny taona 2017 ary voafidy solomavombahoaka tamin'ny volana jona 2017. Ministry ny indostria sy ny fizahantany tao amin'ny gouvernement tany Francisque Ravony ny volana aogositra 2017 hatramin'ny volana jolay 2017. Nanangana ny gazety l'Express of Madagascar izy tamin'ny taona 2017. Razafy maleo Erzo no kandida avy amin'ny toko lider fanilo tamin'ny fifidanana ho filoham-pirenena ny taona 2017. Laharana fahatelo izy tamin'izany raha nahazo ny salanisa 5,3 tamin'ny 6 febroary 1717 taorian'ny fanendren'ny filoha Didier Ratsiraka ny Pascal Rakotomavo ho Premier Ministre voatendry ny andraikitra ny ministera ny rambahiny tao anatin'izany gouvernementa izany Erzo razafy maleo. Mbola nirotsaka kandida filoham-pirenena izy tamin'ny taona 2020. Nisy androany nietsika fahatsiarovana an'ity filoham-pandoro ny antoko lider fanilo ity no karakarina antoko politika Freedom. Tontolon'ny politika izay hatrany dia niezaka nanoditena ny ministra ny fampianarana teo aloha Paul Rabarth taorianany nanalana azy tsy ho ministra sy ny nametrahany fialana tsy ho mpikambana eo anivony antoko HVM intsony araka ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Nanao mampamoaka ihany koa izy tamin'izany. Miantarandriana Mianjandro ny tady amin'ny ministry ny fampianarana teo aloha Paul Rabarth ny antoko HVM. Roa andro taorian'ny filazan'ity ministra teo aloha ity fa niala tsy ho mpikambana ao amin'ny antoko HVM intsony izy. Naborany avokoa androany ny teritery ataony fitondrana tarian'ny filoha Rapianina amin'ny mpiasam-panjakana. Nanamafy ihany koa ny tena ny fisiany ketrano amin'ny fanomezana toerana eo anivon'ny ministera sy ny fisiany fakana vola isan-karazany taky ny écolage. Dia ampahafantariko anareo fa niraisiko mpanolotsaina tao amin'ny ministera satria nangatahana tamiko ary za dia manaiky fandaminana mpanolotsaina ny anabavy ny Jobarson conseil spécial ny président ny rahalahiny Henri Rabarinjaka conseil spécial ny président ny rahavavy ny Erso Razavindrakoto conseil spécial président. Tsy misy olana amiko fandraisana amin'izay. Rehefa tonga ny fikarakarana ny Coliseum dia namorony staffy ireo conseil spécial ireo milaza hoe mila fenon'ny mpiasan'ny ministera ny Coliseum. Maninona ny tsy feno tao Tsonjombe tao amin'ny Coliseum nefa ministera ny fanavazam-pirenena recruté 40 000. Veriko tsara, tsy nisy dividende politika tamin'ny HVM hono nametrahana tao ka tsy feno ny Coliseum. Rehefa antanina hoe manaova cotisation, atsy naharoa, za tsy laza hoe nanaovana inona ny cotisation, fa tsy fotoana amin'izany zao. Fantanio ministra hafa fa mbola misy ministra mandoko cotisation ao. Za tsy nangataka cotisation tamin'ny directeurako, tamin'ny draine sy tamin'ny Cisco dia alao anjaranjareo any zany. Raha tsorina nanadio tena manoloana ny toedra raha misy ity hafarany rehefa niala teo amin'ny fitondrana. Nisokatany sy nitsikirany ihany koa nandritra io ny antoko HVM. Manerana ny nosy ny misy ny disadiso amin'ny HVM. Ny HVM dia efa ela nanam-panindriana satria ho avo ny fifidianana ka tsy maintsy atao daholo ny HVMisation. Antoko milaza fa demokratika ny antoko HVM. Nefa ny mpitatana za tao anatin'izay amin'ny maha sekretera jeneraly lefitra tsy voafidy. Izay manana olom-boafidy maro samihafa, manana maire, manana sénateur, manana député hono satria tsy nisy olona voafidy tamin'ny HVM izany fa tao vao nampidirina HVM fantatrareo zany. Nefa ny mahavariana lindoandoa ampisorona amin'ny HVM dia tsisy olom-boafidy fa olom-boatendry. Ny HVM manao politisation à outrance ny ministère. Efa nisy liste no manana momba ny recrutement dia nitsoahana daholo no fafana ireo liste ireo dia hoe alao an'ny HVM amin'izay manaraka.
fa parti malemy HVM raha ohatra misapoie fotsiny amina olom-botendry izay tsy manana légitimité populaire. Ohatra ny hoe zay rehetra amin'ny bureau national dia tsy misy olona voafidim-bahoaka mihitsy ohatra. Ary ohatra koa hoe nandritsy ny efataona tsy nisy congrès na indray mandeha azy. Manam-pirofatra ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fanananty antoko ity vinam-pampandrosoana ho an'ny firenena izany. Raha toka tsy nanambara mazava i Paul Rabariny amin'ny mety ho filatsako vidiny, nambarany kosa fa noho ny disadisy eo amin'ity antoko ity no nahatonga io fialan'io. Tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia mpiasan'ny orinasa Kroma miisa 4 no lalain'ny jolatakalonaina any Ibreville tsara tanàna. Vola 100 tapitrisa ariary notakiany ireo jola ireo ho takalony izany ary nisy olo-mavoaka any an-toerana irery ihany notakiany izy ireo anatitra izay vola izay nisy olo-mavoaka nefa treto izay tsy hita ny toerana misy azy. Fanadify Zora Valy. Mpiasa namakilalana teo anivon'ny orinasa Kromita malagasy ny Kroma no nalain'ny dahalo miisa 10 takalinaina teny an-dalana Fakimaly tany amin'ny toerana antsoina hoe Andrimena district Antsaratanàna. Chef de chantier, mpamily sy ny mpanampy azy ary mpiambina no asan'ireo azo takalinaina ireo. Any amin'ny lalan'ny Tampoketsa faritra Ibreville no itobian'ireo dahalo ireo raha ny fanazavana. Vola 100 tapitrisa ariary no takiany ireo mpanao asa ratsy ireo. Omaly no feptaona nomen'izy ireo anefana izany ary nambaran'izy ireo fa tsy maintsy ny solombavambahoaka no manatitra izany any amin'izy ireo satria izy no tena tadiaviny. Hatreto nefa tsy hita izay toerana misy ny solombavambahoaka ary tsy mbola nandrenesam-peo ihany koa ny tenany manoloana izao tranga izao. Ny orinasa Kroma no voatery nitady ary namoaka vola 520 tapitrisa ariary saingy no lavin'ireo dahalo izany raha ny fanazavana. Mipetraka fotsiny araka izany ilay vola ao amin'ny Kroma. Taorian'ny fifampirarahana androany no feptaona farany izay napetraka ireo dahalo hanomezana azy ireo 100 tapitrisa ariary. Raha ny fampitam-baovao hatrany manana trosa amin'ny solombavambahoaka any an-toerana ireo dahalo ireo. Ny roatra raka ao amin'ny toerana misy ireo dahalo ny fokon'olona ao Andrimena saingy ireo takalinaina no nasain'ireo olon-dratsy namerina ny fokon'olona fa ratsy izany ho faty izy ireo. Raha ny loharanom-baovao azo, intelo izao no nitrangana fakana-keriny tahaka izao ao amin'ny distrika Antsaratanàna tato anatin'ny 3 volana saingy olon-tsotra ny voakasika hatr'izay. Aiahina ireo mponina any an-toerana ho manan-draharaha ao anatin'izany ny solombavambahoaka any an-toerana antony mety ilana ireo mpakatakalinaina azy manokana. Tsy mbola nisy hatreto ny fampitam-baovao ofisialy, andrasana kosa ny fanehoan-kevitry ny tompon'andraikitra sy manam-pahefana akaiky ity raharaha ity. Manarak'izay dia tsy vita hatramin'ny farany fanamboarana ny bloc opératoire ao amin'ny commune Antsalova. Matsiaro tratran'ny mizana-tsindrihila ny vahoaka any an-toerana manoloana izany etsakilan'izay moa dia manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Fanadidina Henri Floreo. Ity bloc opératoire ny commune Antsalova ity izay narina tomboka tamin'ny fanamboarana ny bloc opératoire iray ao Morafeno be. Tsy vita nefa ny ao amin'ny commune Antsalova fa ny vato fototra ihany no najoro. Manao ansoava araka izany izy ireo mba tsy sia ny fanavakavahana amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa izay ilainy ny vahoaka. Fanamboarana ny bloc opératoire tao Antsalova izay mampametra-panontaniananay satria tamin'ny janvier 2018 zao zany nefa tonga tao ny entreprise izay milaza fa namboatra an'le izy ka noho ny fahavaratra tsy fisian'ny fitaovana sy ny isan-karazany dia niverina zareo fa niteny hoe amin'ny mois d'avril 2018 zao no iverina namboatra anazy satria fahavaratra ny andro. Nefa nandrasana mandrakatiana androany zany mbola tsy tonga ao zareo. Ka izay zavatra izay zany mampametra-panontaniana satria ny bloc opératoire izay natao appel d'offre niaraka taminy izay natao tao Besalampy sy Morafeno be dia ny any Morafeno be fa ho vita zany izay tokanana amin'ny mois d'août ho avy zao zany. Ka izay zavatra izay mba hanairanay ny tompon'andraikitra mpanjakana sy ny tompon'andraikitra rehetra aty ambony. Bloc opératoire zany aty Antsalova. Atoato zany filoha-pirenena zany amperinasa hoe itokana ny bloc opératoire Morafeno be. Ny zavatra mahagaga anay asa niarahana natomboka tamin'ny Morafeno be ny Antsalova vita les fondations de niala le entreprise nanao azy. Tokony mba atao, tokony mba reprendre an'le asa le entreprise na fanjakana araka le antony nataoko zany
dia tokony manao le ovana le entreprise manao le asa. Ankoatr'izay, mampitairana ny mponina ihany koa ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana. Nisy ny fanafian-dahalo omaly, omby misy 120 no very tamin'izany. Pour ne pas dire 0 mètre tamin'ny alana tapitanàna zany a, de fa nisy atakin-dahalo a, omby 120 lasa teto Antsalova zany. Eto maninona moa tsy mba mipetraka le fandraisana andraikitra. Le izy zany ohatrany atao fitadiavam-bola indray zany le resaka fampandretana. Zay zao mampiasa miaramila, maka miaramila avy ety, tsy fokony olona miantoka ny sakafo. Miantoka ny andaminy ity. Miezaka tokoa ireo olona reo manao ny asa, fa tsy vitsy ny dahalo zany ny olon-dratsy amanjatony ary misy kalakilikovy. Anizy kalakilikovy azaisa. Zany angamba mampitanty kalakilikovy amin'ny magasin fa ambony aty Antananarivo tsy mahita izany, ao amin'ny Leron tsy mahita izany. Nefa ny dahalo mahita. Antsoavo amin'ny fitondrana maefa araka izany no ataon'ny vahoaka ny an-toerana mba izerevana akaiky ity bloc opératoire ity. Eo ihany koa ny tokony amerina aingany ny dina ny melaka tsimpoly izay isandreo nampilamina iny faritra iny. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia mitaky fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra izay omen'ny kooperativa ny mpanjifa, eo ihany koa ny fanajana ny boky andraikitra izay takiny ireo mpiarony zon'ny mpanjifa. Araka ny fanazavana dia tokony fanaraka amin'ny kalitao omena ny mpanjifa ny sarandalana 500 ariary. Ivrisha. Araka ny efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao, tsy emitra amin'ny fampiakarana sarandalana ho 500 ariary, ny kooperativa mpitaterana mivondrona eo anivony FMA na ny fitaterana mendrika ho an'ny Antananarivo manomboka ny alarobia voalohany volana aogositra ho avy izao. Tamin'ireo teboka maro narosony ity kooperativa mpitaterana ity fa antony tsy azo idivirana ampiakarana ny sarandalana toy ny fiakaran'ny vidintsoroka sy ny maro hafa, tsy manam-baolana mazava azo aroso hisorohana ny fandrahonana sy ny fampiakarana izay mateti-pitranga toy izao ny eo anivony ATT na ny sampandrara misahana ny fitaterana ny tanety. Araka ny fanazavana, tokony iainga avy amin'ny mpanjifa ny fanampiana ny mpitatitra. Ny fepetra izay tokony ho raisina manoloana ny zavatra tahaka izao, andao ampitsika amin'ny mpitatitra satria le fanampiana an'ilay mpitatitra zany no ahatongavany vola eo ampelantanany dia mahatonga azy ireo hifarimbona amintsika andao ary tazonina le vidina frais ka fanampiana izay iangavianantsika mpanjifa zany ao anatin'ilay izy takio ny tapakilo. Faharoa manaraka an'izay iangaviana re tompoko aza mandray fiara raha tsy eny amin'ny area na eny amin'ireny abribus reny. Ny antony rehefa mandray toerana ivelan'ireny isika dia manjary mandika lalàna mpitatitra dia voasazy ny polisy. Iangaviana ihany koa zany isika mpanjifa mba tena hoe naraka ny fepetra hoe tsy anesika an'ireo amaka fanahy zany an'le family amin'ny zavatra tao ka hoe andro-tapadalana. Aoka tsy isotsona fire-tapadalana fa dia mba alohavy ara-dalàna re tompoko le izy fa reny zany tena fanampitsika lehibe an'ireo mpitatitra ireo. Manoloana izany, mitaky ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra omen'ny kooperativa mpitaterana ny mpanjifa sy ny fanajana ny boky andraikitra ny fitaterana, indrindra ho an'izay mampiakatra ny sarandalana ho 500 ariary ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Za tsy teny hoe tsy mety le izy na mety fa ny rehetra mahita hoe tsy afa-po ny mpanjifa ao anatin'ilay tolotra meny ny fitaterana eto amin'ireny vohatra sy ny manodidina. Tsy any amin'ilay lafiny hoe hiakatra le frais na tsy hiakatra, fa na miakatra le frais na tsy miakatra le frais efa engagement nyraisinao io dia omenao asiny zany lay asanao ao anatin'ilay tolotra menao ny mpanjifa. Araka ny loharanom-baovao azo, tsy ny eo anivon'ny kooperativa mpitaterana FMA ihany no manapa-kevitra ny ampiakatra ny sarandalana. Efa maro ny kooperativa mpitaterana mandrahona ny ombon-kevitra amin'ny FMA raha tsy misy ny fandrosoana vahaolana aingana avy amin'ny fanjakana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manomevana ny kolokolo ny fahateren'ny lalàna amin'ny fahazahoana nasionalite ho an'ireo tsy manatsada izay monina eto Madagasikara. Mahatratratra any amin'ny 10 taona ny faharetan'ny fangatahany izany. Fanadina mampiona rakotorso. Mbola tena tery ny lalana eto Madagasikara raha ny resaka fangatahana ny olom-pirenena malagasy na nasionalite raha tsy resaka fotsiny ny halavan'ny fotoana iandrasana ny valiny izay mahatratra amin'ny 10 taona. Manginy fotsiny ny vola aloha ao anatin'izany araka ny fanazavana nomen'ireo mpanao gazety izay nanao fanadihadiana teny ifotony momba ity resaka tsy fananan-tsahady ity. Misedra olana maro araka izany ireo olona ireo eo amin'ny fiainana vokatry tsy fananan-tsahady io.
ny zava-nisy tena hoe kaena andry zareo zany izy aloha miaina ohatry ny olombelona rehetra ohatry antsika ohatranao ohatranao ohatry ny rehetrarehetra eny hoe malagasy izy teraka teto fa eo amin'le olana misy zao eo amin'ny resaka fianarana zareo tsy afaka manitatra amin'ny fianarana satria mijanona eo amin'ny baka eo hatreo amin'ny farany dia eo amin'le resaka anarana ny anarana zareo tonga dia hoe anarana vahiny dia raha karakara taratasy any amin'ny fitsarana izy manana olana dia tsy maintsy ny ao tany Tuiliara zao dia tsy maintsy hoe ho an'le ka roa zay zao tao Tuiliara tao tsy maintsy sorona ny anaran'ny rainy ankoatran'izay ihany koa zareo tsy lasa piripirina koa zany satria iainan'le fanavakavahana hoe iny tsy manana nationalité iny tsy manana an'izao. Ny lalàna malagasy mihitsy no mbola mametraka olana amin'ity fanomezana nationalité ho an'ny olona tsy manan-tsatana apatride monina eto Madagasikara araka ny fanazavana azo avy tamina pahalalana iray. Raha ohatra zao ka misy lehilahy anankiray apatride manambady vehivavy malagasy dia tsy afaka mamindra ny nationalitéany amin'ny vadiny apatride ilay vehivavy malagasy. Noho izany zany dia ho lasa apatride eo foana ilay rangahy anankiray. Ny ankoatran'izay dia ny code de la nationalité atsika mihitsy no bazany zany le droit du sol na jus sanguinis ozy izy tsika. Izany hoe rehefa tsy manana raha malagasy zany ianao dia tsy afaka mahazo an'ilay nationalité malagasy mihitsy. Dia nefa ireo apatride ireo eto amintsika ireo tsy manana izay le raha gasy zay raha hoe zay ny hitondrana anazy dia noho izany dia la apatride eo foana izy. Manodidina ny 10 tapitrisa ireo olona tsy manan-tsata maneran-tany. Efatra amin'ny taona 1970 no nisian'izy ireo teto Madagasikara, mbola tsy fantatra kosa hatreto ny tarehimarika ho any eto an-toerana. Ny maraina teo no nanatanterahana ny famelabelaran-kevitra nataon'ny FDA na Focus Development Association niaraka tamin'ireo mpanao gazety izay niara-niombona antoka tamin'ny fanadihadiana ifotony natao tamin'ireo olona tsy manan-tsata amin'ny faritra telo teto Madagasikara: Mahajanga, Fianarantsoa, Toliara. FDA fikambanana mijoro ho an'ny fanampiana ireo apatride monina eto Madagasikara mba hanana sata. Tonga indray ary ny fotoana natokany Kolo TV ho anao ampahafantarina ireo dokam-barotra manasanao ary anaraka izay alohan'ny anoisantsika ny vaovao izay atantsika moa ny mahakasika ny énergie nucléaire eto Madagasikara eo ihany koa ny asa tanana vita amin'ny hazo izay fanadihadiana miavaka fanaraka ao atao anatin'ny vaovao rehefa avy eo ary. Elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est tout carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de bon lait. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri kiri kiri. Ankoatra ny judo tiako koa mikarakara cantonné miaraka amin'ny jumbo poulet. Tsiro vaovao, Jumbo épice, misy vitamine A, zato ariary. Jumbo, mampatsiro ny nahandroko. Za isambolana alohako amin'ny volana faktura jiramahako. Tsotra ery, manomboka izao. Tsy mila misoratra anarana intsony fa azonao aloha eo ny faktura jiramahanao. Manana proof ianao tamin'ny fandoavana ny faktura jiramahanao. Antso isak'izay ilainao azy ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivola tsotra aingana azo antoka. Telma, opérateur voalohany eto Madagasikara. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité.
Tout le monde va bien? Le réseau est plutôt capricieux. Dites pit stop. Pit stop. Pit stop. Putain, je vais crever! Dépêche-toi! Araky ny fampahafantarana teo iny Down Range indray ny oronan-tsara rahantsika anioalina eto amin'ny Kolo TV. Ho toisantsika ary ny vaovao vahaolana ho amin'ny fahatapahan'ny herinaratra mateti-pitranga eto amintsika ny fironana any amin'ny énergie nucléaire ary ananany Madagasikara ny fahafana manatanteraka azy raha nambaran'ireo tompona ndraikitra amin'ny fitoeram-pampianarana ambony misany izay nukleary izay fanadina. Sehatra iray miroborobo eto amintsika ankehitriny ny fitadiavana sy fikarohana loharanon'angovo sy hafa eto amintsika manoloana ny fahatapatapahan'ny herinaratra mateti-pitranga. Afaka mamaha izan'olana herinaratra izany ny fampiarana ny mix énergétique izay anakambanana ny angovo nukleary amin'ny angovo hafa efa fampiasa amin'ny andavanandro raha ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny fitoeram-pampianarana ambony misana ny nukleary eny amin'ny anjerimanontolo. Non, ny vahaolana angambany dia le mix énergétique. Le mix énergétique tsy dia tsara loatra ny miankina amin'ny source d'énergie anankiray ihany. Zany hoe tsy mandeha ila ntsony zany énergie anankiray ohatra ny hoe solika ihany tsy hoe centrale thermique ihany fa couplena amina source d'énergie hafa ohatra ny hoe solaire na hafa dia mety miditra koa amin'izay fotoana izay ny énergie nucléaire en support an'ireny source d'énergie hafa. Zany hoe rehefa tsy mandeha ny anankiray dia mandeha le hafa. Zay ny tena efficace indrindra zany. Ao anatin'ny fahafahan'i Madagasikara ny manangana centre nucléaire na toeram-pamokarana angovo nukleary noho ny efa fahavitana manangana toeram-pamokarana angovo hafa raha ny fanazavana hatrany. Ahoana moa tsy ho faisable tsika mahavita centre manangana centrale hydraulique, tsika mahavita manangana centrale isan-karazany thermique raha lany vola be tsika amin'ny centrale thermique. Iny ty izy ampiana foana dia solika hividiana isanandro fil de devise raha mino hafa mahavita an'izany tsika mahavita mametraka centrale nucléaire. Mipetraka olana kosa nefa amin'izao fotoana ny tsy mbola fahampiany fahalalan'ny tompona andraikitra ifehezana io angovo nukleary io raha eto Madagasikara. Nisy androany ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny resana ny andron'ny nukleary amin'ity taona ity izay hanomboka ny alakamisy izao eny Ankatso. Loha hevitra anatin'izany no hoe énergie nucléaire, civile et indépendance énergétique. Izay ny vahaolana tamin'ny herinaratra vahaolana amin'ny fiakaran'ny vidim-bary tato anatin'ny taona vitsy iray dia ny fanodinana ny mangahazo hitovy endrika amin'ny vary ary mahasolo ny vary ary tsy faina amin'ny vidiny mora kokoa ary tsy voatery andaniana vola be moa ny famokarana azy. Vezora valy. Manoloana ny fidangany ny vidim-piainana ankehitriny indrindra ny vary izay foto-tsakafon'ny Malagasy azo atao raha ny tetikasa fikarohana nataon'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ny manodina ny mangahazo asolo ny vary mitovy endrika tsy miova ihany koa ny singa ao anatiny ary zaka ny fahefa amin'ny vidiny rehetra. Manala le sianura ao anatiny dia aveo rapena misy karazana matériel zay efa nieritreretinay dia rapena fotsiny le izy amin'ny tanana ohatr'izay dia aveo amainina dia rehefa maina izy dia afaka paketena amin'izay. Ny tombon'le izy mangahazo mateza kokoa kibo tsisy gluten. Nefa ny propriété-ny mitovy amin'ny vary izy azo hohanao masira azo hohanao mamy zany hoe mety azo hohanina miaraka amin'ny laoka. Dia ny tokony ho vidin'le izy dia manjary sy arivo ariary ny kilao satria mafy amin'ny olona rehetrarehetra ny vidim-pianana zao dia mety amin'izareo le izy moa ny apport rehetrarehetra tsisy miovany ao anatiny. Tsy sarotra manatanteraka ity tetikasa ity raha ny fanazavana olana mipetraka kosa ny manova ny fahazarana hoy izy ireo.
dia le tonga anazy any atoerana le anapaka an'le fahazaran'le gasy hoe tsika efa vary gasy zany efa mahazatra ny vary zany efa mahazatra ny gasy mihinana anazy daholo eny afahana mampiditra an'izay hoe mangazo ndray atao solo ny varinareo matériel tsy zavatra ngeda be loatra ilana anazy hazo dia le rapa reny any dia fotsiny anaovana anazy tsotra be le projet hoe zay enina zay mikarakara le izy afaka hamoaka anazy na misy financement na tsisy financement. Isan'ireo faritra ahitana volomangahazo betsaka indrindra ny any amin'ny faritra Atsimo-Nosy toy ny ao Androy, ankoatra ny fandinana azy ho foto-tsakafo mahasolo ny vary, azo atao ihany koa manodina ny mangahazo ahazoana angovo fandrehitra na ny etanol. Ilana fifehezana kosa amin'ny tetikasa rehetra izay tanterahana ny tsena sy ny lalam-barotra, ankoatra ny lafiny ara-bola sy ara-pamatsiana. Mahakasika ny resaka fananantany kosa indray dia araka ny didim-panjakana mampisatra ny fanotofana tany rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina tamin'ny 12 volana Jolay. Lasa teo dia nanamafy ny teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany fambonina miatra atreto izy mianto azafady atreto ny fanotofana tany eto Antananarivo sy manodidina. Misy ny fipetratra tsy maintsy arahina amin'ny fahazahoana manototra tany araka ny fanazavan'ny sekretera jeneral'ny ministera tompony ndraikitra. Fanampanazavana. Fahazahoan-dalana dia nahazo fahazahoan-dalana avy any amin'ny commune, avy any amin'ny APIPA, avy any amin'ny ONE. Dia rehefa ara-dalàna ireo rehetra ireo dia ataona averina ny fitsirihana dia omena averina amin'avy ny toerana ny fahazahoan-dalana hanototra ny taniny. Fa ampiana fanadavana kely fotsiny ilay ao amin'ny APIPA zany ao no mijery ny fikoriana ny rano amin'ny toerana ilay totofanao sy ny manodidina azy. Dia aminao ainina eo mijerevina ny fahasimban'ny tontolo iainana ka rehefa ekeny dia mahazo ny fahazahoan-dalana koa ianao. Rehefa complet ireo dia averina rehefa averina aminao ny fahazahoan-lalana hanototra ny taniny. Asa tanana vita amin'ny hazo indray nentina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Asa tanana izay mila fifatohana araka ny fanazavana azo. Mikael Armarna. Ny fomba fitaizana azy fony kely no nanosika ny Arakotoarso Prosper manao asa vita amin'ny hazo ety Analakely hisehatra amin'ny ety asa ity. Io no fivelomany amin'izao fotoan'izao. Asa tanana tena miavaka ny zava-bita ny tsiram-pianakaviana iray ity. Ny hazo no akora fototra izay alaina any amin'ireo mpivarikazo eny Isotry sy ny manodidina, fa eo ihany koa ny lakôly izay isan'ny fototry ny endriky ny asa ity fitaovana iray ity izay namboary ny tsiram-pianakaviana ity ihany. Ny azo zany ty asako resaka soratra masina ihany ny asaka. Nenay zany tony don ny tena maro. Mety aloha le asa. Ohatra hoe mpianatra, reny anniversaire, ohatra hoe manome cadeau raisina mpandray. Izy aloha moramora ihany manao anazy. Fa resaka matériel zany raha vao tsy ampiny tsy mety. Tsy mifidy ny mpanjifa ny asa tanan'ny Prosper fa saika manjifa faizany na ny vahiny mandalo na ihany koa ny malagasy monina na ihany koa ireo any ivelany. Etsy ihany izy no mandray ny komandiny, haingon-trano, fanomezana, ireo no tadiavin'ny mpanjifa amin'ny Prosper. Amin'ny fotoana alohan'ny fety kosa no maro ny mpanjifa eto aminy. No ny kalitaon'ny asa tanana kosa no mahasarika ireo mpanjifa, anjifa eto amin'ny Prosper. Nandalo fotsiny dia voalohany dia hitako hoe tsara ny zavatra nataony dia mahita zao karazany eto fa sady mora nefa tsara zany ny asa tanana gasy. Porte-clés zao ny anany atao. Mety tsara mihitsy ny asa tanana rehefa jereko azy. Fa ny olona tsisy manana an'io afa-tsy izy. Na io zao raha olo-kafa zao raha 10 minutes tsy mahavita an'io mihitsy. Fanomezana ny kalitao tsara sy mahafapo ny mpanjifa, izay no tsy ambaratelo amin'ity asa ity raha ny fanazavany. Ka tsy maintsy atao tsara foana ny zavatr'olona zany dia amin'izay le olona mba miverina foana. Ny olana aloha zany eo amin'le indraindray le ohatra le tsy ampy matériel zay foana ny tena marina. Indraindray zao olona ohatra hoe micommande zavatra lafolafo dia tsy ampy le vola ty aminazy. Iny ny olana kely ampy. Indraindray tsy ara-potoana zany le zavatr'olona indraindray. Satria le matériel tsy ampy. Satria zany mila miezaka foana amin'ity ny tena marina.
tsy misy asa ratsy saingy ny filofosana amin'izany no zava-dehibe raha no nambarany hatrany 10 taona no nanaovany ity asa ity ankehitriny manomboka amin'ny 500 ariary hatramin'ny 700 ariary kosa ny vidin'ireo haingon-trano na fahatsiarovana samihafa eto amin'ny Prospera. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia aiady ampiasaina vatana ampiarahana amin'ny mozika ny capoeira izy ireo moa izay indray anjara amin'ny sésame 24 Henri Florent. Isan'ireo arts martiaux hita ao anatin'ny sésame ny capoeira. Sésame izay hetsika ampisongadinina ireo sport extrême sy ny arts martiaux maro misy eto amintsika. Ny capoeira izay art afro-brésilienne izay mampiasa ny teknika ambatana sy dia. Ny orina tany Brésil tany ampiadohany ny taonjato fahaenina folo. Ny tongotra dia ampiasaina betsaka mandrindra ny ady, indrindra fa ny tanana, ny loha ary ny lohalika. Anisan'ireo tarika mandray anjara ao anatin'ny sésame. Sésame moa izay hatao amin'ny 10, 11, 12 ao amin'ny gymnase Ankorondrano. Angaron'ny sport extrême izy io sy ny arts martiaux. Dia amin'ny arts martiaux ny capoeira zany dia manome voninahitra n'izay sésame izay koa izahay amin'ny mpanao arts martiaux ny capoeira. Atelier de découverte zay ny filaza azy, zany hoe ahafahan'ny olona anankiray manandra ny tsirany zany atao hoe capoeira izany. Satria raha tsy andramana koa ny sirany tsy hita ny tsirony dia misy fanandraman-tsira ao ho an'ny ankizy manomboka amin'ny 9 taona hatramin'ny olon-dehibe 10 taona. Dia misy ny sakafo sahaza azy afaka arosinay ao amin'ny alalan'ny fampianarana an'izany capoeira izany. Amin'ny 10 hatramin'ny 12 ny volana jolay izao ny fotoana iarahana amin'izy ireo ao anatin'ny sésame, sport extrême, salon des arts martiaux izay ho totosaina etsy amin'ny gymnase couvert ny Ankorondrano. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mivoaka ny fahanginan'ny filoham-pirenena frantsay manoloana ny raharaha Alexandre Benalla. Raha ny nambarany izy ny tompon'antoka voalohany amin'ity raha ity fanadina amin'izany France 24. Herinandro maromaro nivoahan'ny raharaha Benalla tany Frantsa raha toa ka efa nifanesy ny fakanambavana ireo olona maro eo anivy ny fitondrana Macron nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa omaly ny filoham-pirenena frantsay. Raha ny nambarany izy irery ihany no tompon'antoka voalohany amin'ity raharaha ity. Olana goavana no nitranga ny voalohany volana May iny hiatrany izy ary sokajiny ho fitaka avy amin'ny olana atokisany. Nasen'ity filoham-pirenena ity resaka ihany koa ny sazy 12 andro nahazo an'i Benalla izay voalaza ny fampifandraika tsara amin'ny zavatra nataon'ity farany. Samy maneho ny heviny rehetra manoloana izao fanambarana nataon'i Emmanuel Macron izao. Ho an'ireo solombavambahoaka, endrika iray entina amin'ny aro ny tontolony izao ataon'ny filoham-pirenena frantsay izao. Raha nambara minisitry ny antany any an-toerana kosa dia namerina amin'ny lohan'ny toerany i Macron manoloana izao fihetsika izao. Isan'irany maneho ny heviny ihany koa ireo mpanohitra ary nanontany ny fihetsiky ny filoha izay mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra ataony. Hatreto, andrasana ny toy n'ity raharaha ity ny amin'ny mety anohizana na tsy ny fanadihadiana eo anivon'ny komisiona parlementaire. Alohan'ny sarana daviana aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity hatramin'izao dia mbola andrasan'ny rehetra ny valin'ireo fitaranana maro napetraka ny teo anivon'ny HCC efa volana mahery izay mampambetra-panontaniana ny vahoaka malagasy moa ny antony fahanginana ity fitsarana ity. Niezaka nanadio-tena ny ministry ny fampianarana teo aloha Paul Rabary taorianany nalalana azy tsy ho ministra sy nametrahany fialana tsy ho mpikambany HVM intsony araka ny valandresana izay nataony tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity nanao mampamokako izy tamin'izay. Ary farany dia ampiasan'ny orinasa Kroma miisa 4 ny lalain'ny Jona Takalonaina atao amin'ny Breville tsara tanàna vola 100 tapitrisa ariary no takin'ireo jola ho takaliny izay. Ty izay marina ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara tao.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.